fanapaka avy eo volokoriny dia kafanina indray no iarahana aminareo ato anatin'ity fandaharana kilasy ny Antsy Martin ity. Efa elaela tsika tsy mifankahita tamin'ny herintaona raha marimarina kokoa tao anatin'ity sujet anankiray ity izay tena anisany nahafantarana ao anaty voalohany dia tsy inona na izany tsy akory fa ity torohevitra anankiray ity hoe izaho te halaza inona ny vahaolana. Tsapamanko fa maro dia maro tokoa ianareo mpankafy nanaraka an'ireny zavatra rehetra taminaty torohevitra ireny saingy kosa maro dia maro ny fitarainana izay netefa tamin'ny tenako izay tsy iza tsy akory fa ilay docteur malazologie nanazava ny resaka tiavana teo alaza tamin'izany andro izany. Hoy ianareo tamiko hoe larahanareo atsakany sy andavany avokoa ireo zavatra rehetra voalaza tao anatin'ny torohevitra iny saingy tsy mbola nandaitra ary hatramin'izao tsy nentina laza mihitsy ianareo. Dia hoy aho hoe ay mbola tsy fantatrareo efa tokony anao mizajour sady an'ilay zavatra rehetra nytany saiko taminareo ireny isika zao satria efa 24 ny taona fiainana vaovao ary indrindrindrindra fomba fiady vaovao. Izay indrindra no antom-pisin'ity video anankiray ity andeha indray ary aho anazavanareo ny fomba mety apalaza amin'izao 24 izao. Alohan'ny hanomboan'ity video ity aloha zany dia mila fafanao tanteraka ao anatin'ny sainao ireny zavatra rehetrarehetra nazavaiko aminao tamin'ny tondasa ireny. Ireo tsy naharaka nefany dia ho asiko lien ihany ao anatin'ny description n'ity video ity afahanao mijery izany. Sapianareo intsony ary izay fandeha ary atomboka ity tutoriel anankiray ity izaho te halaza inona ny vahaolana 2.0 lasary. Tamin'ilay video ako anankiray izaho te halaza inona ny vahaolana dia matetiky any amin'ny lafiny ara-mozika ny clip indrindrindrindra no nirona karazana torohevitra izay mety apalazanao. Ankehitriny kosa nefany ho anao io izay matsapa fa efa namoaka hira nefany mbola tsy malaza dia maninona nefany ara somary ohatra misitaka kely ao anaty izay tontolon'ny ara-mozika izay dia miditra any amin'ny resaka fanaovana sarimihetsy. Dia hoy ianao matsanao hoe mila budget manokana ny anaovana izany sarimihetsika izany dia hoy aho mamana anao tsotra hoe tsy ilaina koa ny fananana caméra ny fananana olona tsy maintsy karakara ny réalisateur sy ny sisa tambazotra Facebook fotsiny dia efa afaka natotosanao sarimihetsika. Mangalary ianao tantara anankiray raha tena tsy mahita ianao dia reto misy sopapakely maromaro vitsivitsy afaka torina ianareo afaka manao ohatra ianareo film resaka enquête. Ilay kopetsa maintsokoely ilay kopetsa tena mystère zovony nangalatra ilay kopetsa maintsokoely ilay kopetsa maintsokoely kopetsa mampisavorovoro ny piraitan-draza kopetsa maintsokoely kopetsa mabe mystère. Afaka asianareo tosina gidragidra kely ao anatiny. Malala aizany kopetsa maintsokoeliko ndrio ndriny nangalatra ilay kopetsa maintsokoeliko ty zao velively no nangalatra ilay kopetsa maintsokoely. Mangety vava fa fantatro nefa ndrie inona indriny apiko anty mbola hiposaka koa ny masoandro ny marina tsy mety ho levana tsy maintsy hiteny foana ilay kopetsa maintsokoely. Ary apatsara n'izany sarimihetsika izany dia tsy maninona mihitsy raha somary asiantsika resaka tantaram-pitiavana. Ianao ny fatotiako itsika roa maneva bebe maneva no signifie pas forever. Courage ndry dia tsika sy ndry koa tsy anjary zaho tsy miaraka amin'ny olona mpangalatra kopetsa maintsokoely. Zay aloha ianao fa hiposte ny rupture atsika amin'ny Facebook mazava ho azy efa ao anatin'ny resaka tantaram-pitiavana izany dia tsy maintsy misy foana ny resaka pirafipirafy kely eny antsefatsefany eny. Natao zany ity video ity mba hoentina anazavana ny rehetra mikasika an'ilay kopetsa maintsokoely na tonga resabe fantatra ankehitriny hoe iza nangalatra an'iny tsy izy izany tsy akory fa ilay vadiko taloha nanendrikendrika anahy izy hoe izao no nangalatra an'ilay kopetsa aiko nefany fa hoentina anomezany an'ilay ravaviko satria tsy mahatakatra an'ilay kopetsa maintsokoely izy. Petra tsara ianao madama fa zao mahay parikeran'iny ramsey iny ianao mieritreritra hoe ianao nahazo jokera nahazo pickpocket ianao madama. Rehefa voapetraka tsara ary misy scénario anao dia tantarao ao anatina statut anankiray ao anaty Facebook ampiakatra kely kokoa ny resaka audience dia tsy olana mihitsy ary tsy andoavam-bola velively ny mpamoro-mpanao gazety iresahanao an'ireny zavatra sy situation na ihany koa hoe ireny story time nahazo anao ireny mba hampasitsika kely kokoa an'ilay scénario izay soratanao dia aza misalasala mihitsy mampisy guest ao anatiny ireny scénario tantarainao amin'ny Facebook ireny. Azo ataonao ohatra ny miantso artiste anankiray namana afaka ataonao rafy
na ihany koa personnage public tsotra fotsiny afaka ataonao débat na afaka ataonao rôle ao anatin'izany fanaovana scénario izany na io le Facebook na ankira na ihany koa zavatra tantarainao amin'ny mpanao gazety dia afaka ataonao ihany koa ny mipoerapoera amin'ny zavatra rehetra anananao indray izy efa somary cas désespéré zany efa tena tsy hitanao intsony izy zavatra tantarainy ny antsika moa zany tuto atsika tsy de mila ingrédient betsaka manana finday fotsiny ianao manana internet afanao miposter an'ile vidéo efa afaka assureko anao 100 isanjato fa ianao no buzz amin'ny Facebook. Coucou dolo genre rehetrarehetra oera tsy maintsy mandeha alohan'ny hanamboara aloha anisy parfum kely remarque magnifique tsy ahenonareo fofona aniny caméra voako anazy 28 carats dolo rehetrarehetrarehetra ty vizonako reto indray ny karazana diamant rehetrarehetra izay ananako reto koa misy diamant dia ny amin'ity collier anankiray rehetrarehetrarehetra petite insération de diamant avokoa tia onyx noir tianao aktia mazava ho azy ty lavalava tia volamena toperatra fianfaiko ty koa mitetina 1,599 millions ny vidiny ty anankiray ity ohatra zany ianao ka te hikitika an'izany nefa sampe fotsiny resaka mikitika mazava ho azy misy sarany 2005 toutes les secondes no mikitika an'ity ity fotsiny vitane Paris Macron mihitsy no namarotra ananty tamin'izany izy mbola no bizina vato sy volamena tra Ambertin izy ty indray vidiko tamin'izaho taty Pacifique Nord izy ty zany rehefa jirena ka raha ohatra ajanona ny taona dia mijanona koa ny fotoana rehetrarehetra eto ambony tany fa raha ohatra hoe alefa izy raha ohatra hoe atao tara zany dia miara-tarany daholo ny famantaranandro rehetra eto ambony tany ity collier ity indray volamena mazava ho azy fa reto vatony reto no tiako ampiseho anareo ity vato ity zany karazanina ahoana la zany ty madera fanana ty viditera telebe oririka indray anjara ty manaripandro anao mbola tena hoe apahany amin'ny fitiavana te alaza amin'izao taona valo ambin'ny folo sy roa arivo izao ireny natolotro ireny raha mbola mahita tantaraina ianareo dia aza misalasala mihitsy manoratra izany ao anaty commentaire eto ambany eto ampiandrasana an'izany ary aloha dia mametraka mandra-piona mandra-pitafa ho antsika rehetrarehetra ny tenako ao anaty vidéo anankiray indray zay bye bye